ia de amin'ny fifaliana indray ny oanao antsika rehetrarehetra am'ty androany ty a fotoana zay ahafahantsika miheno tenin'andriamanitra fotoana zay ahafahantsika mifampahery indray a ao anatin'izao tenin'andriamanitra zao ka de matoky ara lasana bavamalala fa hitondra hero anao a tsy ny mino fa tsy ny toloteny any fa ny hira rehetra zay ny fiderana rehetra zay natao teny tsisy latsaka atany reny a fa misy efehany eo amin'ny fiainanao daholo misy efehany eo amin'ny fiainanao daholo ny zavatra nataonao raha mbola ho an'andriamanitra koa ny zavatra ataonao de taddio fa misy impact eo amin'ny arakan'andro aloha milohan'ny tenin'andriamanitra de ataontsika tery ty a ndatsika hitsangana de atao ataontsika tery ty fa tenin'andriamanitra tena mampahery tenin'andriamanitra mamelona tenin'andriamanitra manasitrana tenin'andriamanitra midélivre tenin'andriamanitra andamina ny adinao a andamina ny hoavinao fandalo tsika hiarifaly anao anjany io zany a vovinahitra andriamanitra milohan'ny aresantsika ny tenin'andriamanitra horentsika amin'ny fifaliana tsika rehetra ny atokatranany a hiarahira aminay fiavandehibe teninao mandesilatra anakatsakana izay mani ampianaro ao tompoô anambara ny fitiavana manovanao andriamanitro sambatraona eo anilana ampianaro ao tompoô manana misy anao etaeta na fampianatra anao amin'ny tenin'andriamanitra ampianatra anao fiainana amin'ny tenin'andriamanitra androany ampianatra anao hiady ny tenin'andriamanitra androany sambatraona eo anilana ny teninao andriamanitro fahavarym-pafatesana miampasana feno maty be da be ndray hitsangana amin'ny tenin'andriamanitra androany misy fiainan'olona mety efa maty mihitsy am'izao fotoana zao fa tenin'andriamanitra ny anangana zany fiainan'olona zany androany omany ny fonao a hitoera zany tenin'andriamanitra zany androany sikafo ny fonao hidiry amin'ny tenin'andriamanitra de amolo eo am-pona zany teny zany mitondra fiainanao anambara ny fitiavana anompanao e sambatraona eo anilana teninao andriamanitro azavana manspika azavana sotra Jesus fiadanana mahafapo fiadanana mahafapo hoan'ny olona zay mankato hoan'ny olona zay mankato o ampianaro ao tompoô anambara ny fitiavana anampanao e panao andriamanitro sambatraona eo anilana ampianaro ao tompoô anambara ny fitiavana anompanao andriamanitro sambatraona eo anilana Yole diaka Yole tukatanwa Sini sifalina mfrati Rio bena la yesini Tep si mtawatra sini ramas wazo Raiso mfalina tena de mancha Oh ampianaru au tukuo anambara nifitavana anukonawe panawa diamanitro sambachawa ewanilana ampianaru au tukuo anambara nifitavana anukonawe panawa diamanitro sambachawa ewanilana. Alléluia. Vavatsika am'izao fotoana zao. Vavatsika ho an'ny tenin'andriamanitra. Mitenena mihitsy ianao am'izao fotoana zao naiza mihaino an'izao fandaharana zao any tokantrano rehetrarehetra maneran-tany misy atsika am'izao fotoana zao a mangatahinao androany hoe tompo a ametrao teny ao am-bavako ametrao ny teninao ato anatin'ny foko ametrao ny teninao ato anatin'ny tokantranoko ametrao ny teninao eo amin'ny fiainako ametrao ny teninao amin'ny tokantranoko ametrao ny teninao ny asako fa andriamanitra ny teninao ny mahavelona ny teninao ny fiainana ny teninao ny ho fiainanay ny teninao ny mitazona ny ainay o misaotra Jesosy raha tonga le ny fotoana zay ahafahany ny haino ny teninao ny ty androany
tompo manolona anao zao mparompolo tsy manam-pahalalana fotsa vavy eny jesosy tsy manana diplôma na fitorité fa malaiky kosa mpiandroany ity ho atao fitaovana satria tsy zany ity fa mifanainao masina nametraka miteny atao vavako o jesosy io ka miteny zay valaoko ny vavako manotaka ny sabatra alohaneny hitsatoka ny ampon'ny olona rehetrrehetra zay mandray an'izao teny izao dia ny teninao ampahery o tsy andany fotsiny fa anorona fiainana ny teninao anorona zavatra mahafinaritra ny teninao anorona tontolo mahafinaritra ny teninao anafaka ny olona rehetra zay meno ao anaty fatorana ny teninao ny anafaka an'izany ny olona anaty fianoanana ny teninao ny amoky azy ny olona anaty problema ny teninao ny vahaolana ny olona anaty nafafatesana ny teninao ny fahavelomana jesosy a misy saotra jesosy a androany a taka an'ireny tany karakainy reny zay jesosy tena miandrandranyzany loharano velona jesosy a androany a tsy misy na dia feza teny ray azy tsy tsofoka ny anatinay androany tsy azony tsaingoana na dia teny feza teny ray azy fa dia hitondra any amin'ny fiainanay anirany ampony tsirairay azy a ho voninahitry ny anaranao mitenena tompo fa vonim-piainanao zay amen alleloia mahazo tena antsika dia iray so ary nybaibolotsika andeha voyage indray tsika voyage hijery fahatsaraan'andriamanitra hieno zavatra mbola tsara no reny hira enotsika reny ny tenin'andriamanitra zay inonao a amin'ity androany ity salamo salamo fa raiky amin'ny fitopolo diso fatatsika loatra zany teny zany salamo fa raiky amin'ny fitopolo a salamo zay ataony David salamo fa raiky amin'ny fitopolo ho antsika rehetra ny tokantrano mirava atsika ny Koweït a any a La Réunion a any a Maurice a any a Madagasikara eto Frantsa sy ny sisa zay manaraka zao fandarana zao a dia fanatrehan'andriamanitra zay iainana eto any iainantsika rehetrarehetra ny tokantrano any salamo fa raiky amin'ny fitopolo a amin'ny anaran'i Jesosy ianao Jehovah no hitokiko aoka tsy homenatra mandrakizay aho ianao Jehovah no hitokiko aoka tsy homenatra mandrakizay aho zany ny tenin'ny mpanompon'andriamanitra raha lasina vavimalala izay mitoky amin'andriamanitra zany ny tena tanjo ny ty olo ty mba tsy homenatra ary rehefa tsy homenatra izy a dia tokana ihany ny tokony ianao raha olona no ataonao tokonao mbola afaka homenatra ianao na iza hitokinao na sampo zany na toe-java-misy zany na olombelona zany raha reny ny tokonao a afaka nomenatra ianao fa ty Davida ity moa dia antehirizina hoe ianao Jehovah ianao zay mitoky amin'ny Jehovah raha lasina bavimalala tsisy homenatra voalaza ten'andriamanitra fa zay rehetra miandry an'andriamanitra dia tsisy homenatra tsisy angay ay zany hoe tsy misy olona ho diso fanantenana fa zay mitoky amin'andriamanitra tsy homenatra tsy ho afa-baraka ny toetra an'andriamanitra tokoa raha lasina bavimalala dia andriamanitra tsy mba manala-baraka ny devoly a tena ty manala-baraka ary eny amason'olona foana ianao ny alain'ny devoly baraka rehefa nala-baraka anao eny amason'olona eny akary ary fa andriamanitra tena andriamanitra farak'izay tsy mba ty manala-baraka hitanao na misy mpanompon'andriamanitra aza manao tsy mety tena mba fomba fiasan'andriamanitra dia zao manitsy an'iny olona iny izy a tena manitsy andriamanitra dia manitsy na ny ary mampitete mihitsy andriamanitra tsy mikapoka hitanao le misy zavatra mahazo atsika reny raha andriamanitra zany no mikapoka raha olombelona mikapoka anao ny kapohako zao tsy mitovy amin'ireny kapohan'ireny mpanoboaksa reny fa ny kapohan'ireny mbola mafy a ny kapohako zao tsy mitovy amin'ny kapohana amin'ny vato fa ny vatoko mbola malefaka tanana noho izany fa mainka efa kapohan'andriamanitra zany ianao za mba zatra miteny zany za kapohan'andriamanitra fa raha andriamanitra mikapoka tanan'andriamanitra tsy zakatsika fa andriamanitra dia manitsy tsika rehefa manao tsy mety dia ahitsin'andriamanitra fa tsy alain'andriamanitra baraka tsy agery sambatra manan'andriamanitra ohatra nio andriamanitra io hoe andriamanitra tsara fa nasady tena be fitamina tantarana mpanompon'andriamanitra vitsivitsitsika ao amin'ny baiboly izay samy nahitsin'andriamanitra le andriamanitra manitsy koa tsy hoe voatery andriamanitra nanao tsy nety anao dia manitsy a fa andriamanitra rehefa mampianatra ny mpianatra zao rehefa ampianarina manatra tsy hoe ahitsy fa ampianarina tsy hoe kapohana foana fa ampianarina mihitsy ohatra tsika ampianarina mandeha mino fa tsy bedesinao zany koa vo ampianarina mandeha raha mienjeha fa ampianarina fa rehefa misy manao tsy mety dia ahitsy fa andriamanitra tsy manala-baraka tsy mamena atsika homenatra zany andriamanitra Davida nitoky tamin'andriamanitra tsy nitoky tamin'izanizy nisy mpanjaka be dabe tao amin'ny baiboly sady mitoky amin'andriamanitra no mitoky amin'ny samby fa reny olo reny dia menatra daholo reny ny efa raha fa Davida tokana ihany nitoky Jehovah andriamanitra ary za koa andrano ny teninao raha hitoky ihany ianao
dia matokian'Andriamanitra. Hitanao, misy amintsika efa eo apotitra ny fahafahambaraka ny fiainana. Misy amintsika efa apotitra ny fahafahambaraka efa mitazana anao ny maso rehetra. Fa za te hiteny anao androany ny solution anankiray tsy afa-baraka anao mitokia amin'Andriamanitra ianao. Mitodia amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia zatra manao zavatra ohatr' izao. Hitantsika Davida, iverina amin'ny tantaran'i Davida moa tsika rehefa avy eo. Fa i Davida rehefa hiady amin'izany lehilahy goavambe atao hoe Goliata zany, dia izao tsisy olona samy ady tamin'io. Ary na dia Saoly mpanjaka koa nangovotra teo anoloany zany Goliata izany. Fa rehefa nahita ny Davida izy rehefa niteny Davida hoe fa maninona tsara izy atao amin'io lehilahy io, dia izy Davida nampahery Saoly any amin'ny Samuela voalohany any. Ry mpanjaka, oka tsy angovotra amin'io lehilahy io fony mpanjaka. Fa zinona moa io lehilahy io? Zinona moa io? Fa i Saoly tsy nety natoky, tsy nety nino any Davida. Nijery nitsanganan'i Davida izy dia hitanao ohatran'ireny sarim-bavy kely ireny, ohatran'ireny miaramila tsy ohatran'ireny miaramila ilay tena mampalahelo kely tsisy endrika maha-miaramila mihitsy. Ilay miaramila ireny misy endrika ahafantarana anazy. Ohatry ny tarehan'olona fa zatra miady. Fa Davida mena volo kely baribary maso kely ozy ny voalaza tena Andriamanitra tokony tsy miady ny tany ataon'i Davida fa manikena ohatr'izany zao. Fa zao vao nijery ny tarehany tokoa i Saoly dia anontena tsy te hamono olona hozy Saoly. Tsy te hamono olona ohatra anao fa io lehilahy io mba fantatrao efa mpiady hatramy izay ny aina mantsy ny Goliata zany. Goliata zany vao jerena na ny anarany ary Goliata hitany geza mampatahotra. Fa zao tsy maintsy niteny zavatra mandresy lahatra Davida. Averiko foana hoe tondra lettre de motivation Davida. Ohatritsika andeha hitady azy. Raha hitady azy ianao dia zao ny zavatra tsy maintsy ataonao izay haresy lahatra ny mpampiasy io fa hainao io. Tsy hitady azy ianao dia inona ny asa ataonao ahandro. Fa inona ny zavatra hainao andro? Aloha tsy mahay mahandro zany, tsy vary sosoa tsy haiko zany. Fa tsy maintsy miteny ianao, haiko ny contenu, haiko ny ohatr'izao, haiko ny zavatra ohatr'izao. Dia voaray ianao. Reto avy ny zavatra efa nataoko, dia Davida tsy maintsy mitondra lettre de motivation. Zao avy ny zavatra efa nataoko ny mpanjaka. Tsy nitantara diplôma izy teto. Fa ny zavatra efa nilalovany. Ety nilazany. Hoe mpanjaka mety ngeza tokoa io fa mialohan'ny tenenako anao izy nitokiko aloha dia tenenako anao fa efa nisy zavatra nataoko teo alohany io. Hitanao ny ady lalovanao io. Rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao mena an'ity ka misy ady lalovanao dia izao tadidio efa niady talohany io efa niady. Efa nampianarin'Andriamanitra niady ianao talohany io. Ozy izy Davida hoe niliona sy ny bera. Zany hoe talohany Goliata io nisy karazana fahavalo ny anarany tsy mitovy dia ny angedany koa tsy mitovy. Fa samy fahavalo, samy afaka nafaty. Ary zao koa ny ampahereziko ny olona izay manana olana tadokivy. Rehefa tsy maty ianao tamin'ilay olan'Andriamandery dia tsy maty ianao. Alleluia. Rehefa navotan'Andriamanitra ianao tamin'ny liona, tsisy antony tsy hanavotan'Andriamanitra anao amin'ny bera, ary tsy misy antony tsy hanavotana anao amin'ny Goliata. Alleluia. Nareo zany izay mandalo olana be amin'izao fotoana izao. Raha ho ity ny olanao voalohany izay tsy inoko. Fa raha ity ny olanao voalohany dia afaka matahotra ianao. Fa raha ity ny olanao faharoa fotsiny aza dia teny fotsiny hoe tamin'ny voalohany tsy narian'Andriamanitra ko ariana amin'ny faharoa. Nefa za teteny aminao. Rehefa tsy maty ohatr'izay ianao tsy maty. Indrindra tonga amin'ny Jesosy ianao. Misy olona eto tokony ho faty misy olona eto ny fiainana efa amorotevana. Manao paraisy sisy ianao dia milatsaka. Amin'io ilay efa mijery anao fotsiny hoe io fa vita. Fa za teteny aminao. Soa fa tonga aminao ndray tenin'Andriamanitra ty aminao. Ny tenin'Andriamanitra tonga amin'ny tanan'Andriamanitra. Mbola nisy tany anankiray ndraika manitsaka ianao tsy milatsaka fa mbola avitra ihany indray ianao. Dia miandro ilay roviana ihany io vao hilatsaka ka tsy latsaka tsony io ka efa an' Jesosy io ka efa ampiran-tanan'Andriamanitra ny fiainana io. Alleluia. Dia zao ny zavatra nitranga. Hoy Davida hoe za ry mpanjaka. Efa namono liona, efa namono bera. Andriamanitra ny lasana vavimalana dia mahafinaritra araka ny nampianatra Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa mampianatra mba tsy hafabaraka anao dia ampianariny any amin'ny mangingina aloha. Hitanao nampianarina tongan'Andriamanitra fiainana Davida. Nampianariny ady tamin'ny liona sy ny bera Davida rery ny tany. Hitanao rehefa vao manomboka manao zavatra ireny tsika.
ianao fa misy fomba le vo manomboka manao zavatra zany ianao dia matetika ianao manao erreur sa tsy zany mbola tsy zatra tsara ianao ohatra zany zao tamin'ny asanay rehefa amin'ny asanay a dia rehefa mikitika ny zavatr'olona mamboatra ny zavatr'olona io ianao dia zao indraindray io zavatra io a misy tsy mety dia le olona rehefa mijery anao dia hitan'le olona ny avy mandra-pazatra anao dia matahotra anao raha vao jerijeren'ny olona fa Andriamanitra rehefa mampianatra atsika dia zao na rehefa mananatra atsika na rehefa manitsy atsika dia zao mbola ataony any amin'ny kiafinafina aloha tany zao Davida tany ampiandrasana io ninjy izy rery Davida ngera lasana vamarana possible niady tamin'ny Liona sy Beraka nitrotrongotrongo tamin'ny tany mihitsy ny trotrongotrongo mety hitanao hoe misy kika reny tare dia feno fotaka dia le tena le mampime raha atao amin'le vidéo gaga reny dia le mampime misambotra Liona sy Beraka dia ataony Liona sy Beraka totatota amin'ny tany mihitsy fa zao zavatra mahafinaritra ataovy amainina tsy menatr'olona Davida tsisy nahita an'izany izy rery ny tany izy tsy Andriamanitra rery mampianatra anahy ady mampianatra amin'ny tanako iady ianao izy Davida mantsy an'Andriamanitra nampianarina aloha izy tany tsy fantatra aloha izay ady ny tany fa ny zavatra fantatra voavonjiny aloha ny ondry fa mba fantatrao lasana bavy malala tonga ny fotoana anankiray iadivan'ny Davida amina lehilahy goava be aretiny ady dia zao eo akariary voadidina olona misy Filistina be dia be ry amin'ny ilany dia misy Israely be dia be ty amin'ny ilany spectateur reo mpitazany reo aroavy fotoana tsy maintsy iadivanao amina ady anankiray misy mpitazana ianao fa za te teny aminao talohan'izay rehetrarehetra zay efa nampianarin'Andriamanitra aloha tany ambadimbadika tany nandalo teo daholo mpampian'Andriamanitra hitanao ry Saoly i Saoly le lasa Paoly i Saoly le nanenjika n'Andriamanitra izy io a dia zao rehefa niova fo rehefa avy jamby izy dia dia nahiratra dia zao amin'izay nalefa n'Andriamanitra izy tany amina tany tsy nisy olona dia naninona izy tany nampianarina nandritra amin'ny telo taona sy tapony averinao fa taiza daholo moa na izy amin'ny Paoly an'ireny nanana amin'ny Paoly an'ireny tenin'Andriamanitra mampahery reny toriteny mampahery reny fahaizana tenin'Andriamanitra sy fitoriana amin'ny fitiavana sao nke tsy nanam-pitiavana zany taloha sao nge mpamono kristiana no fidina mihitsy satria mahafo tena mahasika tena mahay mampitahotra ny olona tsy vavaka ary verinao fa olona firy no nampitahoriny Saoly ka lasa tsy mivavaka tsony natahotra ny ainy fa i Paoly dia nampianarina teny mpitiavana azy telo taona sy tapany tany efitra tena ampianarin'Andriamanitra za nge tena eko anao fa raha mba teo akariary teo nge Paoly nampianarina menatr'olona sa hono tena enatra ngera eo amason'olona rehefa zao ry Paoly a ohatra fa tany izy nampianarina zany hoe Andriamanitra zany raha lasana vavy malala teny aminao andro fa tsy mahita Andriamanitra ohatra ny Andriamanitra ianao afaka mampianatra misy amintsika eto nge ampianarin'Andriamanitra ny amin'ny takotapony ianao nge tsy tany olona mihitsy hoe mandalo ady fa ka ianao ariarin'Andriamanitra io fa ataoko manao zao ampianara satria ny Andriamanitsika tsy manala baraka ary tsy misy menatra mihitsy izay miankina amin'io Andriamanitra ohatra zany kory Jona fantatrao ny tantaran'ny Jona ny ran'Andriamanitra izy a andeha hitory-teny any amin'ny Ninive anao anasan'Andriamanitra voafidy zany Jona niala tany amin'ny toerana nisy azy nalaza missionnaire Jona paster Jona bishop Jona iza be da be moa le anarana niala tany amin'ny nisy azy raha nisy robe pastorale tamin'izany dia manao robe pastorale misy loha Jona manao velomany olo fianakaviana eo amin'ny sambo le tonteny tsy malalalala pompon'Andriamanitra lehibe fa zao ina nataony nivilalana reny ty Jona raha lasina vavy rehefa nivilalana izy dia zao lasa izy nakany Tarsisy tsy nandeha nidikany iny dia zao raha tokony anoasan'Andriamanitra izy dia nivilalana tsy any amin'izay mihitsy fa zao ny zavatra mahafinaritra Andriamanitra rehefa nifidy olona anankiray dia tsy manao na amin'ny ahoana rehefa nifidian'Andriamanitra ianao fa anao ny asany dia tsy mitady olona ankoatranao Andriamanitra rehefa mifidy olona Andriamanitra amonjy anao dia tsy maintsy amonjy anao tsy mifindra tanan'izany io dia ny rano Jona ka hoe venao fa tsy an'Andriamanitra miantso olona ray vaovao fotsiny betapeke reny amoron-dranomasina be dia be misy zao misy miteny misy asany Canada za andeha misy olona nke zao teniteny ekonomista raha zao ny antsony andao anao paster any Canada mandeha le olona na jolambotsalaminina mba andeha
Andriamanitra mahita olona fanofon'Andriamanitra efa taon'ny Jona ndraiky ty. Efa Jona no vidiny dia zao zavatra mitranga. Tsy nety Jona lasa ny vily lalana. Fa nikorontan'Andriamanitra io ranomasina io lasa nampavamalala. Nataon'Andriamanitra safotifoty io ranomasina io. Na ny olona tsy nihinan'Andriamanitra aza tamin'izany. Jona ny fitoriteny nandeha tamin'izany. Tao anatin'ny mpiverenan-dalana mbola fitoriteny. Hitanao ny olona tao anatin'ny sambo iny fona tamin'Andriamanitra. Samy manana ny Andriamanitra daholo ny olona tao. Fa Jehovah-Andriamanitra ihany no ny fona. Rozy ilay kapiteny sambo tsy misy afa-tsy Jehovah ny afaka manetsika an'izao ranomasina izao. Hitanao ny Andriamanitra io rehetra teny mihitsy tsy vitan'ny Andriamanitra izany. Fa ny Andriamanitsika mahay manetsika ranomasina. Za zany te teny aminao androany. Io ranomasina mihetsiketsika eo amin'ny fiainao ny Andriamanitra koa mampitony io. Tsy matahotra ianao. Courage tsara ianao. Calme tsara ianao. Fa ny Andriamanitra toiko aminao eto a. Ilay Andriamanitra ny Jona. Ilay Andriamanitra ny Davida. Ilay Andriamanitra ny Saoly. Lasa Paoly. Dia lasa amin'izay nandeha. Dia hitanao. Rehefa tena misafotifoty ramada dia nalatsy natsipona tany ambony teny anaty ranomasina ny Jona. Ny fampatarany olona Jona tapitra teo ny fiainany. Afa-baraky ny lehilahy io. Ny tena marina re ny olona ndraintsika mieritreritra tokoa hoe tena afa-baraka Andriamanitra tamin'ny zavatra androany. Za zao zitanao za zao. Nitazomiko tsy ten'Andriamanitra taloha. Hoe tsy afa-baraka zany nakasy mitoky amin'Andriamanitra. Fa za ty teneniko anao. Nanomboka ny vavaka kely iray volana angamba tamin'izany ny ovavolo. Nisy problème be tamin'izany. Efa tantariko anareo moa problème. Dia voanso tany amin'ny polisy tamin'izay fotoana izay. Tamin'ny 12 taona lasa. 12 taona lasa tany hoany. Dia za tamin'izany rehefa miasa dia manao costard cravatte. Dia tany am-piasana nalain'ny polisy tamin'izany. Dia rehefa tamin'izany fotoana izany ampidirin'ilay polisy violente tena. Dia rehefa nampidiry tao anaty violente zany nana moto tamin'izay dia ilay moto ratsy place. Ratsy place ireo ilay parking andehan'ny polisy. Ina double moto. Za avirady. Ndara itso moto ala. Izy aty arao ilay kiraroko satria tsy nanao kiraro mantsy tamin'izay efa miditra ao. Aiza ho ilay kiraro? Tsisy kiraro zany fata. Iny amin'izay eo isotro eo. Tsisy mahita ny commissariat isotro io tamin'izany. Tsena teo tamin'izany. Dia manao eritreretina fotsiny ilay paozy zany manao cravatte. Cravatte moa tsy natao intsony. Palitao lobaka complet fa vao mijery ambany tsisy kiraro intsony. Dia lasa ma dia manitsy ilay moto ery mbola manavatsava ny tokotany iny dia arahan'ilay polisy koa amin'ity dia tena ozy hoe ty misy olona jolà tena cuisine. Tamin'izany tena miteny Andriamanitra manala-baraka aina. Izy ny tena hoe afa-baraka. Tsy mbola fanena tamina olona ray letsena toy isotra mandraky ty ny androany hoe ianao nge le nitarika moto teny. Ka iny moa ny afaka fitenenao fa afa-baraka tamin'izany. Andriamanitra sady tsy manala-baraka tsy mamenatra. Fa i Jona lasa navavamalala. Even'ny olona fa tapitra ny momba azy. Natsipy tany anaty ranomasina. Mety hitan'ny olona mihitsy ary fa lasa nohaniny sy ny hazan-drano. Fa mba fantatrao ny hazan-drano io. Tao tsisy mahita. Tao Jona no nampianarin'Andriamanitra. Naferin'Andriamanitra ny firetana. Naferin'Andriamanitra tamin'ny lalina tokony alehatra. Tao anaty kibizana io tsisy nahita. Zany ny atao Andriamanitra mahafinaritra. Zany ny atao Andriamanitra be fitiavana. Izay mitoky amin'izany tsy melatra mandrakizay. Dia tao ankibony hazan-drano tao izy. Tao izy nianatra. Tao Jona nanao vavaka mihoatra lavitra amin'ilay izy talohan'ny haingy. Tao izy ny tena nirena. Aty anaty lalina no entarenako aminao e. Ity volona aiza aiza ilay lalina makany Ninive mo. Alleluia. Tao. Ny tena tiako lazay tiako tatoravana aminao zany dia zao. Andriamanitra tsy mamanao foana zany amin'ny fiainantsika. Hitanao io ady ohatrehanao io. Hatramin'izay ianao niafinafina. Hatramin'izay ianao nampaherezin'Andriamanitra ianao. Iverenantsika ny tantaran'i Davida rehefa avy eo. Fa Petera koa mba ohatr' izany e. Io Petera io koa. Petera nge nanangana maty e. Fantanao hoe Petera nanangana maty ho an'izay olona zay. Petera nampiratra jambo. Petera nanangana malemy ohatry hoe Jesosy e. Ohatry Jesosy kely nandehandeha Petera. Fa mba fantatrao talohany io. Nitsingeona ny anjera ny tary anaty rano iny iny. Dia eritreretinao zany hoe misy olona ve anaiky an'ny Petera atsangana malemy hoe ianao ary ny anjera tary anaty rano. Fa zao tany ampovoan-dranomasina tany atao ve aman'iny. Andriamanitra reto tena izay mitoky amin'Andriamanitra tsy menatra. Ary tsy afa-baraka zany.
misy amintsika reto ahitsin'andriamanitra ampianarin'andriamanitra fa za teteny aminao za matahotra fa tsisy mivoaka za tsy ho avoaka an'andriamanitra eny amin'ny andro hoe ty olo ty efa impolona nanarina tamin'ity zavatra ty fa ianao ivoaka iady am'izay araka ny tempo taminao hoe davida niady tamin'ny liona tamin'ny bery fa mety netonga tamin'ny alika ngereny fa mety tena hitanao za mety davida inge mety nanezika an'le liona sady matahotra any de mitsoka kely ndray de mane fa zany tsy hitan'ny olona zany fa andriamanitra rehefa iforme olona anankiray ataony any amin'ny takitakonany ataony any amin'ny mangingina ataony any amin'ny mangingina any raha lasina babomalahy hitanao tonga ny fotoana anankiray tsy maintsy tonga am'izay ny fotoana ary tsika reto tsy maintsy misy fotoana iadivantsika amina akariary tsy maintsy ho avy ny fotoana ohatra nyity fotoana ny eo aminany davida sy goliath eo amina saha anankiray atao hoe elaha tsy elaha hoe elaha sindria fa elaha zay le naran'le saha zany hoe avy atao amin'ny teny vohatra anankiray a filistiny avy atao amin'ny teny vohatra anankiray a israely fa eo amina toerana anankiray atao hoe elaha io elaha io a toerana anankiray a rehefa amin'ny andro fahavaratra de misy azavady rehefa amin'ny andro ririnina de misy rano mandeha eo misy rano mandeha de tsy azo ale eo fa rehefa amin'ny andro mafana de ritra ny rano de mipotra daony any amban'le tany zany de feno vato be tabe vato kolonjy be de be eo amin'ny tany eo no iady izy rola za zany teteny aminao androany fa tsy teo andriamanitra ny nampianatra ny davida iady eo mbola hitrotrongotrongy tsy teo andriamanitra ny nampianatra ny davida iady ohatra tamin'ny ediny tamin'ny be hoe mbola ohatry ny misy maradratra sy ny sisy fa jerenao ngira zavatra nalamin'andriamanitra ady akariary io a ina moa ny naminony davida ny goliath vatokolonjy anankiray fa ny toerana edivana toerana feno vatokolonjy hitanao rehefa ampiasanao am'izay andriamanitra akariary am'izay le divanao sady ianao efa tena tsara ofana eo amin'le toerana azahoanao ainy ary eo amin'ny toerana ahitanao ny fiadina hitanao tanteraka tamin'ny davida nge re tenyle vakitsika tanaty vavaka fiambenana many ny fiadina rehetra voaforona amelezanao anao de tsisy ambiny ina amin'ny fiadinany goliath be de vitanao le ohatra tsika mijery film commando taloha rambo misy rehetrarehetra je fitaovana fiadina rehetra misy zavatra misy lefina misy apika feno vita feno tena misy tsipika tena tsy haiko tsony rehefa andeha hiala tany amin'ny tany nisy azy goliath de efa tena namboary reo nareny lohana zana spikira mety nasinan'le pozina kely hoe zay tratran'iny de manao hémorragie de maly kely natao mihitsy hoe fironony reto an'ny israely fa ny zavatra mahafinaritra tsy misy nietraka tamin'ny davida naty ray fa ny tena marina nataon'andriamanitra teo amina tany anankiray efa feno fiadina mety amin'ny davida hitanao ny terrain edivanao io hitanao itoerana misy anao io am'izao fotoana zao ady ny atrehanao fa za teteny aminao fa ady feno fiadina ho anao eo misy fiadina ho anao eo misy tantara anankiray zay a etiko ampahirezana antsika androany mialohan'ny iverenatsika am'izay ady miariary de teteny aminao manao hoe tsika kristianina tsika zanak'andriamanitra ny fomba fitondran'andriamanitra tsika de zao ataon'andriamanitra ohatrany misy fotoana nytoroteny ny vato de naka ohatra anankiray zay izy manao hoe tantarana chenille tara hoe chenille reny le bibitsonjo kely reny fantatro hoe tantaran'ireny fa reny bibitsonjo kely reny a reny lasa lolo reny avy eo reny zany reny lasa lolo mahafinaritra be tatsika reny fa bibitsonjo izy aloha voalohany fa ny zavatra mampalahelo am'ireny tantaran'ireny biby reny raha misy bibitsonjo zato de tsy lasa lolo zato azonareo zany fa satria be de be amin'izy reny no maty andalana satria reny tsy manana fiarovana mihitsy ny reny bibitsonjo reny tsy manana fedy tsy mba misy hoe ohatra zao hoe ny biby rehetrarehetra ny tantely manana an'iny le tsindrona maranitra iny ny bibilava ny cobra manana an'iny le rora mampajamby iny be de be samy manana ny fiarovana manana ny fiadinany daholo ny biby rehetrarehetra fa magaga fa io bibitsonjo tsy de manana inona zao mba vitan'ny fiarovatena na akoho kely na zanaka koa raha mitsaingoka an'ireny de mihinana na reny bibikely voalavo sy ny zavatra rehetra de mihinana de miafina ny anaty hazo any anaty bibitsonjo zany tena rara be mihitsy izy vao tonga lolo mahatonga anazy le tanjona tsy maintsy tonga
raha velona izy fa betsaka amin'ny maty azonareo le tika tongavana betsaka amin'ny maty de zany de miafina foana na misakafo izy miafina any amin'ny toerana tsisy olany amin'ny tsisy fahavalo fa raha zany de misy risika amin'ny fiainana za te teny aminao androany fa tsika kristianina de ohatran'ireny be de be nge rasana babo malala ny olona rehetrarehetra de tokony ho tonga mpanompon'Andriamanitra lehibe tsika rehetrarehetra de tokony ho tonga olona mahery be ao am' Jesosy ary anao zay mbola tsy anatin'ny groupe de zao ao amin'ny groupe misy anay rehefa mivavaka amin'ny alina de ezahana mihitsy ny olona rehetra samy androso ara-panahy misy olona vao mianatra amin'ny torite misy olona na vavaka aritsay de vao mianatra mivavaka mianatra mamaky teny misy olona eo mbola tsy mety akory aizany Agay aizany Ezekela fa tsy maninona zany fa nitanjon'Andriamanitra amintsika de samy ho tonga mpanompon'Andriamanitra daholo fa any aloha miofana any aloha le chenille misy amintsika tsy hita reo zao reo mpanompon'Andriamanitra araka ny teniko taminao Isaoly lasa Paoly zany angera lasa babo malala tany izy aloha rehefa niova fo avy jamba de niova fo de netrehitra hoe Saoly fa tsy hita tao anaty tableau Saoly tsisy nahita an'izany Saoly zany tsony aloha de izy ny olona hoe lasa izy ary ao no miteny hoe lasa mivavaka iny de sitro belona ao no miteny hoe mody mivavaka iny fa niverin-dalana Saoly zao hoe nalaza mihitsy eo nefa niverin-dalana be any mijangajanga ary iny any arianany ny trano ity fa nitena marina tsisy nahita tsony Saoly fa lasa izy ary Saoly nampianarin'Andriamanitra ny amangingina Andriamanitra tsy mampianatra tsika ho hitan'ny olona eo amin'ny alain'ny olona paray ho afa baraka masonana zany manitsy anao Andriamanitra ny anatin'ny tokantranonao any manitsy anao Andriamanitra ny ekibony azan-drano any manitsy anao Andriamanitra ny tany efitrany amin'izao fotoana izao fa za te teny aminao ho an'ny olona manaiky ho ahitsy ho an'ny olona tahaka ny Davida zay miteny anao hoe ianao ny tiako Andriamanitra mety tena possible hitan'ny olona tokoa ianao nanosika moto teny atokotanin'ny komisaria mety hitan'ny olona tokoa raha vakitsika misy ten'Andriamanitra anankiray amin'ny Samuel faharoa mba metiko hijerena aminao tenananao tana Davida ny amin'ny Samuel ny amin'ny Samuel faharoa ny Samuel faharoa toko fahaenina ambin'ny folo any misy zavatra ohatr'izao mitsangatra amin'ny Davida jerenao tsara nge ty le raha tsy mbalala etiko itenenanao zany hoe misy ny fotoana ohatry mieritreritsika hoe Andriamanitra ohatry ny hita maso de loatra zany fampianaranao zany araka teko taminao hoe ray ny akibony azan-drano ny ray ny atany efitra fa Davida teto tsatrana zavatra somary nioatra inona zavatra nioatra tsy tany anaty lapatany tsy tany anatin'ny toerana tsisy azy na izy menakavy rery tany any fa jereo nge zavatra nazo Davida Samuel faharoa toko fa 5:10 aloha andiny fatelopolo de zao zavatra mitranga ary Davida niakatra teny ateny voatra oliva ka nitomany teny ampiakarana ary ny sady do sady nandeha tsy ny kiraro ohatra na le nandeha tsy ny kiraro teo zany nandeha tsy ny kiraro ary voaka rehetra zay nanaraka azy samy sady do sy niakatra nitomany ampiakarana avokoa teto zany Davida zay tena hoe eo le mandalo an'le fotoana mafy eo eo le tena mafy mandalo an'io période io tsika rehefa mivavaka le mandalo an'le anao hitan'io le tena rehefa tsika lasa babalala miteny io le tena zara nga raha ohatra zao tsy hivavaka rehefa misy fotoana mba mahazo tao anatina isaky ny anao zavatra moa anao isaky ny anomboka anao zavatra ianao dingana ara-panahy mampirena anareo za zay ohatra hoe misy dingana irosoanao zany amin'ny ara-panahy efa mpanompon'Andriamanitra hoe de tadidio ty fa tsy maintsy isy zavatra mafimafy volalovana tsy maintsy misy fotoana zay mivady anomboka anao asan'Andriamanitra fa rehefa hiditra am'zany efa mpanompon'Andriamanitra koa zay afa misy dingana afa ampanaovin'Andriamanitra lay tena andalo karazana olana karazana fitsapana karazana fizaham-toetra raha rasina babo malala fa misy fotoana ny olona mijery anao ianao efa mpivavaka efa mpivavaka ohatr'izao zay fa misy olona fotoana ny olona zay mahita anao mieritreritra tena ahoana raha tsy vitana ve reto ohatry ny tonga am'retolo reto daholo zany zavatra hitanao ohatry ny hoe ohatry tsy mampiny hoe olona mivavaka ianao ozy tena Andriamanitra ho ataoko miavaka zay manompo tsy manompo fa misy fotoana ianao tena miavaka koa tena misy fotoana tena miavaka ny olona tsy tratra ny zavatra andao ianao ohatry ny ianao le raha tsy vitana indrindreny fa maninona de reny olona miteny ivera zao ve mivavaka be fa misy fotoana tena hitany olona ohatra nazo amin'ny Davida ampahery anareo azy any androany misy fomba fiasan'Andriamanitra anankiroa
mazava-be androany ndray a tena hofanin'andriamanitra ianao ahitsin'andriamanitra ianao ampitompon'andriamanitra any amin'ny takotakonany ianao fa ho avy ny fotoana tonga amin'ny tena ady ianao a eo amin'ny ady ariary le iverenantsika rehefa hoe adiny Davida sy Goliath eo akariary eo le ampisehoanao an'le zavatra nampianarin'andriamanitra anao eo am'izay ny ampisehoanao an'le talentanao tamin'ny liona sy ny bera fa misy fotoana raha lasana babo malala ary androany hitodika manokana amin'ny olona zay mandalo an'izany zavatra zany nandalovanay mantsy zany zavatra zany de mino a fa raha nandalovan'i Davida nandalovanay de mandalovanao ihany teto Davida de zao efa mpivavaka Davida efa mpanjaka mihitsy aza Davida mahafantatra hoe fa misy fotoana ao amin'Andriamanitra misy fotoana efa mpanjaka ianao fa miverina miakatra tsy mikiraro miakatra tendrombohitra olive mpanjaka tsy mampino zany fa ao amin'Andriamanitra possible zany fa zao nefa raha lasina mpamanara possible ianao any akariary ohatra mimenatr'olona zany nefa Davida manonteny hoe ianao Jehovah fao no hitokiko aoka tsy menatra mandrakizay a fa enatra tsy misy ohatr'izany zany a hita ny vahoaka rehetrarehetra hoe tsy mpanjaka Davida fa iza ny kirarony tsy navita ny kiraro tsony ange Davida nitomany ange izy tsy nitomany ohatra tsika le nitomany teo sao de venao fa nitomany teo zao zay olona nitomany teo ke tsy olona mijaly fa voakasika zany voakasika ny fanamazina de torotoro metrrehetra fa nahoana moa tsy akasitraka Jesosy fa avy aminao angeny na toy izao de mampitomany rehefa zao de venona hoe tena mpivavahana mampijaly zay sambatra indrindra tsika sambatra tsika manompo an Jesosy raha lasana babo malala fivavahana kristianina ny tena mahasambatra de zao tonga ny fotoana nefa tsy oatra le nahazatra teo ohatra tsy nataon'Andriamanitra ohatra ny Jona Davida hoe izy rery amin'le andro alina be farafraza mpamosavy mba nahita azy le amin'ny alina be iny zany de Davida rery tsisy nisy de mitomany tsy mikiraro de miakatra de iza moa le hita fa possible ianao raha lasana babo malala eny ampivoatseny ianao nanosika moto tsy mikiraro ohatra nahazo anahy possible ianao ohatra ny Davida efa mpanivavaka be fa miakatra eny atendrombohitra tsy mikiraro ary ny olona rehetra nahita an'izany ary nga vitan'izay ihany andininy fa Samuela faharotoko fahenina amby folo Samuela faharotoko fahenina amby folo ampahaezako atsika rehetrako hatramany ka ny andininy fahadimy jerenao tsara ke zary nahazo an'i Davida mafy a nefa Davida de nidradradratra mihitsy salamy fa raiky amby fitopolo ianao Jehovah fao no hitokiko oka tsy menatra mandrakizay fa menatra izy sa tsy menatra teto ary ny andininy fahadimy Samuela faharotoko fahenina amby folo ary no nanakaiky an'i Baorima Davida mpanjaka ino nisy lehilahy tamingy an'i Saoly tsy nandehandeha ho azy zany Saoly angeny no niongana nisy an'i Davida ary mbola nanana any misy olona any a mbola tsy maty voalavo akibo Saoly efa maty Davida ny eo tamingy an'i Saoly ty lehilahy ty Simeny anarany raha miteraky nareo azy atao Sime zany anaran'zanakareo zao zavatra nitranga ary no nakaiky an'i Baorima Davida de ino nisy tamingy an'i Saoly ny anarany natao hoe Sime zanaky Gera nivoaka izy tena nozina teny am-pandehana sady nitora-baton'ny Davida mpanjaka sy ny mpanompo rehetra izy hitanao matolona sa atao an'izany a zao mino fa raha fantatry ty olona ty no avin'ny Davida de tsy sananao an'io izy fa hitanao Davida zany teto de niteny nanao hoe rehefa nandeha tamin'izany toerana zany zany de nisy an'ity lehilahy atao hoe Sime tena nozina sady nitora-bato an'i Davida sy ny vahoaka ity lehilahy ty de nieritreritra hoe vitatro eny amin'ny Davida mpanjaka io taloha fa efa fitoraham-bato tsy mahavita nininy zany potika ny amin'io mba toraham-bato olo-tsotro zany Sime zany tsy prime ministre akory zany tsy filoham-pokotany akory zany fa navita mitora-bato sy nanozina satria zao niteneniny anao ry Davida ny ale fa anainy retory tsy veriny hoe zany tsy hoe vitany aminao sao zay manana droit aminao misy fotoana nge tsika ataon'olona tsinitsinina tena tsinitsinina misy fotoana nge tsika raha lasana babo malala efa ataon'olona tsinitsinina eo am'ty fanompotsika an'Andriamanitra fa zao zavatra mahafinaritra teny akariary zany ary tao anatin'izany fotoana zany Andriamanitra koa nanitsy an'i Davida nefantaritsika tsara fa natongavany zany zavatra zany ge tsy fahaizan'i Davida nitaiza fantatro tsara natonga an'izao zavatra rehetra zao nisy erreur nataon'i Davida tao fa Andriamanitra
nananatra ny davida nanitsy fa tamy ty ndray nitorako ty teny ampabe maso hitany olona rehetra zao ve mba mpanjaka memezan'ny olona akoatra ny olona mitoraka sy nanoziny iny olona tery fa le teny efa meme mezan'ny olona tonga fimezana hoan'ny olona davida fa za ty teny aminao androany malala rehefa tsy maintsy ho avy ny fotoana nanaovan'andriamanitra anao akariary de za ty teny aminao androany fa tsy maintsy asandratr'andriamanitra kariary raha kariary hitany olona zao mihitsy anao hoe oay ty le farany ty mivavaka ty fa tsy maintsy akariary teny olona oay velona ny andriamanitra olona alleloia zao zavatra zao ivavaka tsy vavaka any amin'ny Samuela faharoa toko vavaka ambin'ny folo fa tiako tenenao mantsy ina ny antony ina ny toy an'io fa zay foana angeho amin'ny problème ny olona rehefa mahita olona mpivavaka aza jerena hatreo atena ny fiainan'ny olona mivavaka fa jereo ny afarany hitanao ny atomboany hitanao teny ampivoly fa jereo ny fiafarany fa ozy izy David iny tena na hoe tanora taloha fa antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako zay marina ka nafon'andriamanitra tsy mafoizan'andriamanitra ndray mpimaso ny fatezerako izy izy fa mandrak'izay fandrapoko ka tonga teo amin'ny ndray mpimaso fa afa-baraka ndray mpimaso reto Davida fa Davida miteny te tsy menatra mandrak'izay ianao Jehovah ny tokiko tsy niteny Davida tsy menatra ndray mpimaso fa tsy menatra mandrak'izay mandalo ady ianao am'izao fotoana zao ohatra mezany olona mihitsy ianao am'izao fotoana zao fa tsy maninony zany ary hijeriny olona fa raha hitan'ny olona na afa-baraka anao tsy maintsy hitan'ny olona nisandratanao halleloia Samuela faharoa toko fahavalo ambin'ny folo Samuela faharoa azafady Samuela faharoa toko fahasivy ambin'ny folo Samuela faharoa toko fahasivy ambin'ny folo any amin'ny andininy entre ny andininy fahasivy sy fahafolo misy soramandry manao hoe ahoana ny soratra am'baibolinareo Samuela faharoa toko fahasivy ambin'ny folo ka eo amin'ny andininy fahasivy tapany faharoa alohan'ny andininy fahafolo misy soramandry manao hoe ninodiny Davida indray alleloia ninona hoe andao aloha hitehaka ao an'andriamanitra fa haika afaka mody le olona tsy manao fahario le olona hitomanario afaka vola mody zay tena ke jerevo aza tena hoe raha tsy vitan'izany ozy le olona anankiray hitako tamin'ny boky taloha za ozy manontany hoe raha tsy vitana rasa tsara vitana tsika aloha tsy miankina amina vitana ao Jesosy tsisy vitana fa mba hitenana fotsy zao ny tenile olona raha tsy vitana ry atisa tsara vitana satria raha tsara vitana maninona ny tafiditra olana foana nefa raha tsy vitana fa maninona misy vaolana foana za te teny aminao androany jereo aloha fiafarany melohan'ny tenenanao zany hoe tsy mety zany mivavaka zany jereo aloha ny efaran'iny olona ny roso teo alohanao iny fa zao ny toy ninodiny Davida indray teto zany de zao nampodiny Davida maty Absaloma mila ny Davida ny olona ho mpanjaka misy olona nefa voaositra efa maty le olona saika angalatra ny toerana fa le voaositra mbola tsaroan'Andriamanitra na de efa nanary tena sady Davida nge nanary tena tete Davida nge tete efa tena nanary toky ndao tsika andeha tsy vonina iady mantsy Davida fa Andriamanitra vonina iady mandrak'izay misy fotoana ianao efa miravoravo tanana misy fotoana efa zany hoe tsy vitako intsony ty ianao tsy mavita an'io fa Andriamanitra mavita an'io ianao miteny ajaniko ty androany fa Andriamanitra miteny maherezy ianao fa za tsy mijanona hitananao zany aika ny nampodin'Andriamanitra Davida rehefa nampodina Davida de le fodiny Davida eo ihany efa nampoziny zay efa nampoziny zareo mahay olona mijoro vavolombelona vetinam-bavaka de mideran'Andriamanitra sy efa tsy surprise anaty foana zany naritahin'Andriamanitra zany hoe voninahitran'Andriamanitra fa sitrana ny kiboko ka satria no entinam-bavaka ho sitrana ny kiboka de normal la sitrana ny kibonao isy olona zay mijoro vavolombelona atao de voninahitran'Andriamanitra fa hiteraka fa bevoka ka za tsy kahaka misanky nentinam-bavaka ianao mba ho bevoka ka amen fa zao ny zavatra mahafinaritra tsy le nodiny Davida tsony ny olona eto fa Davida tsy maintsy olona any Davida ny fanjakana nosorana ho mpanjaka Davida nisy ataony Davida tsy hoe anjaka mandra-panjaka ny Absaloma fa manjaka mpanjaka ny Israely mandra-pahafaty niositra am'raisinao mandra-pahafaty so de misy olona mandalo ady am'izao fotoana zao de ositra hatramin'ny mampisy ady anao ny fiainao de vitany aminao efa voaositra Jehova ianao no fidiny anao de zay fosa ataovy ampy anao voafidy ary mandalo ady mafy ianao voafidy aranga alleloia mandalo ady mafy malala ianao am'izao fotoana zao teneny voaositra Jehova anamy fanjakana
na misy nakaneo teo amin'ny placenao azy mandalo fotsiny io Absalôma io fa anao ny fanjakana tsy maintsy afodiny Jehovah ianao tsy maintsy afodiny Jehovah ny aminao fa tena mahafinaritra sy mampimedy zao andiny fa 17 misy anaran'olona efa niseho azo tena fa voateny ndray Simea andiny fa 17 Samuela fa nalaza misy ty raha ty Samuela faharoa fa 17 andiny fa 17 fakiko aminaran'i Jesosy ary Simea zanaky Gera tsy diso fa le olona tariany io sady Simea zanaky Gera sao le olona kafa io fa le Simea zanaky Gera raha tenenintsika raha tserentsika le teny tary tena tsisy oatra azy de mpanjaka alainy vaty zay latiny nataony daholo Simea zanaky Gera fa andiny fa 17 dia amin'ny Samuela faharoa fa 17 mbola Simea zanaky Gera io lehilahy ihany Benjamita avy any Beori mba izy mihitsy tsy mila sina testena tsony ADN fa io lehilahy io le torabatony mpanjaka io le nanozina mpanjaka io Simea zanaky Gera Benjamita avy any Beori nidodidody nidina halleloia nidodidody nidina niaraka tamin'ny lehilahy avy any Joda hitsena Davida mpanjaka ny tena marina manana fahasahiny ty lehilahy ty fa io tena olona nitsanga menatra indrindra ray mandraky ty ny androany na ny fianakaviany io ary de menatra azy teneny aza teneny azy sina Simea zany anarany taranaka tsy Simea zany tsony fa mena vo ianareo taranaky Simea le satria ny tena marina io laha io nieritreritra fa Davida afa-baraka mandrakizay Davida menatra mandrakizay fa ny tena marina ty raha ty menatra ary tadio tamin'izy nitorabato mbola visy ny olona teo fa ankehitriny midodidodidina izy efa miaraka amin'ny lehilahin'ny Israely akariary ange zany za de teny aminao minaran'i Jesosy androany ny fahavarinao koa androany eo akariazy ataon'Andriamanitra afa-baraka halleloia zao zavatra nitranga nidodidody zany Simea hitsena Davida mpanjaka ohatra nitako teto ny fiomanan'ny Simea mety nanao saritavana io raha lasera vavinalana tena marina mety nanao solomaso raha efa solomaso na manao solomaso mety mody any amin'ny vahoaka hitanao mpanjaka le fizy any amin'io le fahifona amin'ny mpanjaka izy ny tena marina ny fotoana mpanjaka tokony ekoaka eo anatrihan'io Simea io fa androany anjaran'ny Simea tsy maintsy midodidody ka mpanjaka ny tonga nke mpanjaka nge nitorahanao e za androany ty teny aminao raha ianao io mieno ty tena androany ty mpanenjika olona mpivavaka atsara manomboka androany fa raha mpivavaka ny enjehanao mety ery ambany ry fahitanao an'io androany fa tandremo e fa ataka ny Simea ny azo anao ny torabato de nanozina dododo ka tsy maintsy midododo ka ndrao mpanjaka atsiary hoe aiza moa isa ry zala le olona le nisotry ny torabato de nanozina iny tonga de mitolo tena ohatry zao tsika rehefa tia frantsa ty raha voatra zao tsy mando tike tafiditra fosiny anatina bus na anatana ka misy contrôle de manatonainga adiniko ny vidy toa de mieloka ibabona maninona ka raha tonga de manatona contrôle de mividy be adiniko ny vidy be tsy manina ny vidina be normal fa raha contrôleur no miantso anao de hainao tsara fa zany nataony Simea teto mba tsy anatonany mpanjaka azy de tsy maintsy miantso zaka azy ka nidododo mihitsy enge za te teny aminao androany manam-pahavaly daholo na rehetrrehetra androany manam-pahavaly daholo nareo any Koweït any amin'izao fotoana zao fa za te teny aminao nareo any Arabie Saoudite nizanizy manam-pahavaly nareo fa tonga ny fotoana hidodidody reo hidodidody reo olona nanozika sy nitorabato amareo hidodidody satria zao hoankary azy ary hobetsaka lavitra ny enatra raha sady efa hoantony mpanjaka nge so ihany Davida fa manana toepotsy ohatry zany fa zao niazakazaky izy andiny fa 20 ary nisy Benjamita arivo lahy koa nanaka sy ziba mpanompony sôtra mba amizanany lahy 5 sy ny sisa de zao andiny fa 9 ary navoivoy teo ny lakana hiampitany ny ankona amin'ny mpanjaka sy anaovany izay sitra hitanao zany rano ty ampahirantsika mety misy aminao amin'izao fotoana zao mandalo problème de nielanao tamin'ny olana io manomboka andeha hiatra an'io ianao hitany masony olona rehetrarehetra mihitsy iny fa vitany aminazy fa za te teny aminao androany ny fiverenanao ho averin'Andriamanitra amboninahitra tetongera lasana vamarana nitsoka nge Davida ny vitany rano io tamin'ny voalohany nitsoka nge Davida reto ny vitany rano io tamin'ny voalohany tamina taona tamina fahamaikana ny mpitarany rano izay epitany eto io androany fa rehefa moty izy de zao nasiana lakana teo tarao ny voivoy teo zare tena
nasiana tapirozy reny nao zao le iverina any an-trano zay fosiny iverina any tokantrano anao androany de misy tapirozy velarina ivoivoizanao andendiananareo menakary anaovana zay sitrakareo zany ngely natao Davida resaka tamin'ny fomba makotrikotrika teo daholo ny prime ministre ny lehibe ny gouvernement sy ny ministre rehetrarehetra teo daholo le ankizy vavikely le mpanao majorety kely reny teo daholo le mpitsoka mozika ny gouvernement teo daholo akariary ny verenanao akariary le mpandresen'Andriamanitra anao de lasa sy me ary nefa hitany Jordana de ino sy me foana zanakely nekoaka teo anatrehany ekoaka eo anoloanao le fahavanao rehetra iakoaka eo anoloany Andriamanitra hoe ny olona rehetra zay ny meme anao ny fivavahanao ianao io mitoky amin'Andriamanitra misy amintsika efa miteny misy mila izy maniaramba mitady zavatra hafa ndray voiza zao ianao io andeha hivavaka fihavana efa tsisy vokan'izao mbola andeha hivavaka io fa ho hitan'ny olona fa tety de nekoaka teo atao tsy Davida andena mekoa fa nekoaka normal sy mera nekoaka mpanjaka efa miverina amin'ny heriny mpanjaka efa ianao nge teneko anao fa tao anatin'ny fitsoanao mpanjaka ianao mpivavaka ianao fa tsisy ohatry ny chenille ianao tsy atahoranao manetsika anao ataony nge ny olona rehetra fa rehefa amin'ny fiverenanao anomboka ndray zao anao de olazen'olona fa namana izy rehetrarehetra ndray zao anao io tamin'ny voalohany anao ianona ve olona fatapatatra fantatra hoe ianona izy zany eny fatapatatra matahotra izy amin'izao de verina fa maimbo ianao de maimbo koa izy fa ho avy ny fotoana amin'izao fotoana zao rehefa miverina mivoninahitra Andriamanitra aminao ianona ve fantatry zy avana na tsy avanao lazay fa samy avany fantatry ny olona rehetra hatramin'ny telefonanao any amin'ny olona lalain'ny olona ny telefoninao zany ege io rehefa maverina Andriamanitra no lasa mahafinaritra ny olona zany mifanerasera aminao zany le chenille le bibitsonjo rehefa tsy maty eny andalana izy ary za tena tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy maty andalana zany tsika ao anatin'ny oady zany nalovanao hoe tsy maty zany fa tsy fantatsin'Andriamanitra fiarovana ho anao foana misy olona efa tena le chenille bibitsonjo efa tsisy fiarovana le ntsony na zanaka koa kely anao mitsainga kasy de mahasakafo ny biby rehetrarehetra fa tsy ianao fa ny tanan'Andriamanitra fa zao enoy aloha ty ny bibitsonjo tompoko rehefa niaritra fotoana herera de lasa am'zay makany anaty lavabato any de mijanona ela be ina mijanona ela be ao ohatra ny Paoly Saoly le novaina Paoly telo taona sy tapy antany an-tany efitra tsy hitany olona tsony aloha ianao misy fotoana tsy hitany olona tsony zany araka ny teny taminao zany misy fotoana eo tena ozy ny olona izy tsy hitatso izy reny ary vola mivelonalana reny rehefa anaty boîte de nuit ko za misy fotoana eo koatra zany misy fotoana tsy hitany olona teo anatina rehefa ianao rehefa misy dingana ohatreanao de tady fa ho ampianarin'Andriamanitra ina no zarenao amin'ny olona raha nao dinganao tsy maintsy ampianarina ny an-tany efitra ao de tsy hitan'ny olona tsony Saoly de izy ny olona tena lasa vao tsavotra tsony iny tsy hitan'ny olona jona efa maty any ambaniny rano efa Titanic iny ozy ny olona draka amin'ny Titanic iny fa tsy fantany fa nampianarin'i Jehova anatina kibony azan-drano raha lasa nabavy malaky ny chenille ny bibitsonjo any anatiny andro izy de miofo izy ela izy zany ela tsy hitan'olona tsony fa mivoaka avao am'izay ohatra izy atrano metsiketsika zany le hitanao le efa ohatry fenitrano-kala be zay le toerana hitoerany de ohatry izy atra metsiketsika misy elatra mivoaka de misy elatra aloha voaka avany am'izay lolo mahafinaritra be mihitsy le izy lolo mavomavo kely misy menamena izany tsy manana zaridaina ka timbatiany zany hoe ahoana ny ahafahana manisy lolo eto de ohatry zany tsika ngirana tsy anabambalay rehefa mivadika lolo tsika tiany olona nge zany zaridaina misy anao zany andao any aminay andao anao an'izao aizinareo zay araka aminareo ohatry zany zany nge ary tsofokana aminaran'i Jesosy tsika rehetrarehetra zany misy mbola mety malay monina aminao ny olona malay le finosana aminao ny olona rehefa anatina le fotoana ampianarin'Andriamanitra ananao fa ho avy ny fotoana amboariny calendrier anao amin'ny anareo mba misakafo aty aminay andao mahoary andao rianna hoe andao rehetra araka aminay zany nge io zany nge akariary ohatra efa baraka akariary Davida fa akariary ny tsy anana azy tamin'ny fomba makotrokotro fa miverina ny mpanjaka amin'ny anaran'i Jesosy miverina ny voninahitran'Andriamanitra ianao tsy raha avitsika rehetra de fa mitafy voninahitran'Andriamanitra fa mandalo aty fotsiny ianao amin'io fa tsy arian'Andriamanitra zany mandalo aty fotsiny ianao mandalo fampianarana ianao fa tsy resy zany
ampianarin'Andriamanitra iady ianao fa tsy resy zany ianao tonga ny fotoana idivana tonga teo amin'ny loha Saela hitavita ajantsika any amin'izay some vita zay momba ny some any nisy olona no some ekoaka tena ho afabaraka omenatra tsy fanena aminao zany tsotra hoe raha mba nampozy koatra zao ty olo ity tsy niteniteny foana Andriamanitra halleloia fa zao iverina amina maranako azy iverina amin'ny tantarany Davida sy Goliath Davida rehefa iady amin'ny Goliath dia zao no teneniny hitanao ny tena tahotra tao anatin'ny Israely ny zavatra rehefa mampatahotra dia misy aventsana fotsiny ya rehefa ohatra zany misy tahotra anatinao dia mahatonga anao matahotra mieritreritra ny zavatra azo anao ianao azonao iady amin'ny Goliath zao zanak'Israely farafatany meloa hoe vatokilonjy anankiray io tsy nanolo tena iady tamin'io fa natahotra ny zanak'Israely satria efa nieritreritra za zao kapohan'io amin'ny sabatra ny sofiko dia fanimpanina dia tsatohany amin'iny dia kapohany amin'le apinga dia menoko dia tety amin'le satroby dia hitsahany amin'le dia matahotra nge zany ozy 7 andro Goliath iza tsy zaka matahotra daholo ny Israely 7 andro mandra-patongana olona anankiray ataovy amainina aloha mandra-patongana olona anankiray efa fantany sahady no avitra satria fantany fa ny chapitre ray tao alohan'io raha mamaky tenin'Andriamanitra tsika dia zao ny soramandry ny nany soran'Andriamanitra ny olona voaositra ny lasana babalana mafantatra amin'ny fefarany tsisy voaositra Jehovah zany ka maty anazy tsisy voaositra Jehovah zany ka miferindala tsisy voaositra Jehovah zany ka ho afabaraka mandrakizay fa Salamo 71 ianao Jehovah vao nohitipikoko tsy menatra mandrakizay ka fantatro fa raha nanoloana liona sy be raha tsy menatra raha manoloana ny tia fantatro mandrakizay tsy menatra tonga teo amina toerana anankiray tonga lehilahy anankiray matoky valera ozy ny fomba fiteny fantatro zay io lehilahy io tsy fantatro tsy mila mahafantatra ny anaran'ny olona nge mitantara ny olona nge mitantara fa Davida tsy tia halalany zany ny olona nge mitantara ny problème ny herin'ny fahavalonao hitalefa ino tratratro hoe fa ho an'ny olona mifantoka amin'izay dia eo izy fa Davida sy le Davida zay lanjany lefony sy ny lohan-defony sy tsarany zany ny Davida dia tsotra za voaositra zinona mo io ngeza pe izako ny teny ngezy io za voaositra zaka voaositra ianao nge nakely aza misy tanao nge ngeza pe misy teny aminao nge ngeza pe misy teny aminao nge afahanao mamina tendrombohatra raha masana vamalala zinona mo i Goliath fa rehetra olona rehetra tsy reo voaositra dia normal la matahotra ary jereny Davida ny zavatra manodidina azy fa Davida nge verinareo fa hoe Davida nge oko fantatrareo fa Davida nge tsy mitoraka pilitra any Davida tsy le mitoraka pilitra any zany fa mahay mampiasa lefiny izy mahay mampiasa sabatra izy mba haiko nge mampiasa piady nge Davida pitaritafika atao misolo nge dia hainy nge mampiasa ny hoe verina hoe ny spécialité Davida dia vaty dia isaky niady dia vao tsisy vato tsy zay fa zao ny zavatra tao amin'ny Davida za rehefa voaositra dia zay ampelantanako ao mbiazako tao hitanao teo amin'ny toerana io veriko amin'izay averiko aminao amin'izay tantaran'izany tantara hoe Soloasa ela rano ao mandeha ao ohatra hoe mandro sezo zany rano dia ao ambanin'io ohatra tsika le makanela moa neny le misy any apefy misy an'le vato daholo ny ao nanina angambana izay fa an'io andro io andro mafana tsy misy rano ritra ny rano dia mipotra daholo vadiko lohatsy zao no toatsainy Davida inona ny manodidina ana eto dia vadiko lonjy ny teoko Davida hoe andeha hitady sabatra any amin'ny nomeny Saoly sabatra sy lefona mihitsy izy nomena hatramina fiarovan-dozy sy fiarovan-tratra fa ozy Davida tsy mahay mandeha amin'reto ary mpanjako fa zao zako efa ho manin'Andriamanitra ao anana ny fedina azy halleloia dia teo tamin'ny fotoana mipotra an'ireo vadiko lonjy ve Davida eo mihitsy ry zareo niady dia tadinina tsony Davida misy amintsika nge mitady zavatra sarotra misy amintsika nge mitady zavatra sarotra reto fa za dia teny aminao rehefa voaosy Jehovah zay ampelantananao ozy teny Andriamanitra hoe ataovy zay azo ny tananao atao Andriamanitra tsy mitady zavatra hafany aminao Andriamanitra tsy teny aminao hoe hotahika anao raha mavita amin'ny fady any 7 andro fa entina ria amin'ny hopitaly ianao any amin'ny raha mbola tsy zatra an'izany tsika zany tsy zany takian'Andriamanitra amintsika fa zay azo ny tananao atao androany zao azonao atao ny tonga teto atao ve misy olona ngereto any azony atao ny tonga mba mamasika fitaomary fa tsy ho avy dia anazo moloka zay fa ho anao zao zay azonao atao mety misy amintsika ary tsisy afa-tsy zay koa zay ny azonao atao
fa eo indrindra ny ampahobiazan'andriamanitra teo amin'ny loasa esa io a loasa ela teo de vatokolotsy daholo davida koa tsy mila mandeha karoka taminatany izy misy vatokolotsy anakety fa maka fotsiny e halleloia efa ampelantananao ny vahoana eo ampelantananao ny fediny ina ny adinao fotsiny de mpanjiny ny favalinao fa eo amin'ny toerany io mihitsy efa nyvorin'andriamanitra ny fedinanao rehetrarehetra zany ro any teteny amintsika manao hoe tsy ny fahavalinao ihany le fitan'andriamanitra amin'ny programa fa hatramin'ny zavatra ho ampiasainao ny toerana idivanareo eo a araka ny teko taminao fa fahambaraka be ho azy resy zao ke ny fanarahana teo atsika zay tsy mahafantatra ny tantarany Davida sy Goliath ny fanarahana teo de zavatra ohatr'izao ny condition zany nametraka Goliath hoe zao a iza ny lahy samy ady amiko fa raha matiko io lehilahy io de babona iny andevona iny Israely rehetrarehetra fa raha matiny kosa de ho andevon'ny Filistine eo zany a ho fahambaraka tena zay olona miady eo ary zany anisan'ny natorana zanak'Israely zao satria ngeza be le pression azonareo misy responsabilité ngeza be satria raha ianao ny resy zany a de nantaranaky ny olona rehetrarehetra zany a mitezitra amin'ny taranako ato rehetra io ity zay lasa ty lehilahy ty zay de lasa andevon'ny ohatr'izao a fa zao raha lasa nampahomalary eo zany possible ho fahambaraka ngeza be mihitsiny zay resy io zany tena fahambaraka mandratra fatiny voasoratra ao baiboly mihitsy ary ty baiboly ty mandrak'izay voasoratra tatika tsy azoko mihina tsonge resy Goliath ato mandrak'izay ngeza be le enjeu za tsy ve ngeza be fa zao zavatra nytany Davida natoky an'Andriamanitra de zao teny Davida nanao hoe zako a rehefa voaozy Jehova rehefa tsy maintsy ady atao kariary ako eto hitan'ny olona voadidina olona be deaibe a olona tena amanarivony angezany olona mijery zany raha lasina babanary hijery ady anankiray fa za teny aminao ho avy fotoana tsika ireo hiady eo anatrehanao hijery anao maso rehetrarehetra ahoana ny etrehanao ny olona io ahoana ny etrehanao ny problème io fa za teny aminao Salamo 71 ianao Jehova no hitokiko aoka tsy homenatra mandrakizay aho eo amin'io fotoana io zavatra roa mitranga na fa baraka tanteraka ianao na ianao eo zany ny zavatra mitranga de zao na ianao a ho afa baraka tanteraka na ianao a hisy sandratra tanteraka de fantatritsika moa fa teto a teo masom-bahoaka tsy tany anafinafina tany tsy nanao duel tany anafinafina tany akiafinafina tany izy roa fa teo anatrehan'ny olona rehetra teo anatrehan'ny mpanjaka teo anatrehan'ny vahoaka teo anatrehan'ny fahavalo teo nampandesen'Andriamanitra any Davida zany roany zany te ampahirantsika rehetrarehetra te ampahiranao androany rehefa tsy maintsy eny akariary any ny edinao rehefa tsy maintsy eny akariary any no edivanao ny fahavalonao de aza matahotra ianao fa eny akariary no ataon'Andriamanitra mampandresanao aza dininao zao teny zao voahositra ianao voahositsy Jehova ianao aza kivy ianao de mitsaka ianao fa fampianaran'Andriamanitra anao hatramin'izay tsy fampitsarinanao akory za te teny amintsika fa miady nalovantsika zao a entraînement ho avy fotoana mafantatra hoe ao aorianao amina toerana ohatr'izao sisa ny ahafahantsika mivavaka amin'io fa entraînement antsika ao arindrina kely ao hidina ny fiangonana rehetrarehetra ohatra tsy avela mivavaka tsony ny olona voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra zany fa misy fotoana ohatr'izao sisa tsika mivavaka anatina trano mitambatambatra eny mivavaka eny tendrombohitra eny any ambony tafotrano sy ny sisa fa io ady lalovantsika nge entraînement an'izany zavatra zany ahoana ny ahafahan'ny olona anankiray mijoro raha olona mbola tsy niteny aloha inona moa ny asaraka amin'ny fitiavanao Jesosy fahoriana va fanenjehana va fitanjahana va raha tsy sasady ianao de fa nizatra tsy io tsy apetraka Andriamanitra mandrakizay fa Davida ve tena tendrombohitra oliva tsy ny kiraro ny nandany ny androm-piainany tsy a zavatra lalovany ny ranomasina mena tsy taony zanak'Israely na ny olona firenena fa tany ambadiky ny ranomasina misy toerana tsy maintsy lalovantsika fa za te teny aminao androany io zavatra lalovanao io tsy tokony hafaty anao io zavatra lalovanao io tsy tokony hararaka anao io fa tadidio ty teniko ty voahositry Jehova ianao rehefa voahositry Jehova ianao tsy homenatra mandrakizay mitoky amin'Andriamanitra fa tsy homenatra mandrakizay mivavaka tsika amin'izao fotoana zao mangatahary fihira le hoe ninona hitranga satria zay manangatahany navaly fleur mivavaka tsika amin'izao fotoana zao orina zay ataontsika zany izy andaontsika hitsanga andaontsika ny atokantrano rehetrarehetrany a hitsanga raha nakasika anao ny tenin'Andriamanitra andaontsika hitsanga amin'izao fotoana zao hitsanga antsika amin'izao fotoana zao de hanao an'izany izy zany tsika hoe ninona hitranga Jesosy
nanlanitra homanga Jesosy. Halleloia. Raha misy manana filana avy amintsika any mba azafady loatra. Misy manana zay tolokely 488 ataontsika zay a 488 ho ataontsika ny atokantrano any a amaranantsika zany toroteny zany ninninna hitranga Jesosy na ny lanitra homanga Jesosy na homaloka mangina Jesosy de ho feno fifaliana Jesosy ina mahatonga anao feno fifaliana satria fantatrao fa voavositranao satria fantatrao fa tsy hoarian'Andriamanitra ianao satria fantatrao fa tsy homenatra mandrakizay zany ianao a de ataontsika zany vofinahitra tsika rehetra natokantrano any arahirytsika amin'izao fotoa zao misy tokirevy aminao ny ataontsika fotsika zany a de rahantsika vavaky san'io zany Alleluia. Nalanitra homanga Jesosy na homaloka mangina Jesosy a de ho feno fifaliana zay Jesosy ny fotoana de mandalo zao ady lalovanao zao fa tsy misy ampimaro Jesosy ataovy miorina ao am-pona fotsiny Jesosy amoany ny fitiavanao an'Andriamanitra ataovy miorina ao am-pona lay fitiavanao inoko Jesosy raha direko ny andro lasa Jesosy a de taontsika tao amin'ny ratra nandalovantsika nantsika na ny ratra lasana vavamana taontsika de tao amin'ny ratra nefenao le papahery a Davida ne nampahery ako ka namomba sy mijery Jesosy a misy mijery anao fazakivy misy mijery ny fiainanao fazakivy anao ny fotoana za de ampairy anao moa mandalo fotsiny zao fa tsy mitoetreo akory anao avy antenaiko Jesosy manatenanao fa ananao avy mirapiratra anao tsy maintsy misy antenaina ny fiainanao tsy maintsy misy antenaina no avinao zao sady anao de mifalimy eritreritra ma o Jesosy tsy maintsy tafavoaka tsy maintsy tafita ny samy teny tsy maintsy ody dray ny fanjakana Alleluia ny mazava tsy maintsy tonga amin'ny fiainanao na amin'ny andro mamaizina ny en'ny olona aminao mazava rahantsika vavaky zany zany am'izao fotoana zao rahantsika vavaky zany zany am'izao fotoana zao de miary vavakytsika am'izao fotoana zao de hiteny manao hoe Jesosy a mety mandalo an'izany tokoa am'izao fotoana zao mety mandalo an'izany tokoa tompo am'izao fotoana zao fa fantatry Jesosy fa tsy mandrak'izay io mety nandalo ady ianao tanatin'izay fotoana zay fa za teteny aminao androany tetezana fotsiny io raha lasana mpaminana tetezana nandalovanao fotsiny io fa tsy orina eo zany ianao tsy toetra eo zany ianao ora lasana babimalala ndray mpimaso ange ndray mpimaso ange mifatezeran'Andriamanitra mety ray mpimaso Andriamanitra manitsy atsika mety ray mpimaso Andriamanitra mampianatra atsika fa mandrakizay raha lasana babimalala ny famindrapony mandrakizay raha lasana babimalala ny fanjakanao mandrakizay ny toeranao eo amin'Andriamanitra mandrakizay ny toeranao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao mandrakizay ny mahatoeran'Andriamanitra zanakao mahatoeranao zanak'Andriamanitra tena tiana Andriamanitra ianao
ora lasana mpamala anao tsy kifaly amin'izao fotoana zao dia mitsaora ianao an'andriamanitra ny amin'izany tenin zany dia tenena hoe tompo a misaotra anao fa ay mbola misy antenenina tokony fiainako ay jesosy eo ambadiky ny mety fa fambarary ay mety eo ambadiky ny elatra hitan'ny olona teo masony olona ny fiainako tsy maintsy ananatra ampabe masoko ianao tsy maintsy sanatra ampabe maso ny fiainanao raha lasana mpambarara inona moa tsy efa nitenen'ny olona momba ny fiainanao io e inona moa tsy efa nilazain'ny olona mombanao io e fa za ty teny aminao androany fa hiratra ny masony olona dia hiten'ny olona hoe velona tokoa ny andriamanitra ny fikirany olona io velona tokoa ny andriamanitra ny fikirany ity vehivavy ity fa za ty teny aminao androany tsy arian'andriamanitra zany ianao so dia adinonao aza fa ny fidian'andriamanitra ianao so dia adinonandronao ary fa voaositry jehovah ke ianao io e ny ositr'andriamanitra tsy mialy an'izany ny anaranao efa vita tomboka vatsy operatan'andriamanitra tsy afaky niady zany io lasana mpambarara tsy voafafan'ny taona io tsy voafafan'ny ainandro io tsy voafafan'ny ora mikidy io tsy voafafan'ny ady io fa za teteny aminao fa tomboka vatsy ny nandroatana ny anaranao ny operatan'andriamanitra tsy arian'andriamanitra zany ianao ora lasana mpambarara mitoiza mivavaka foantsika amin'izao fotoana zao dia teneno any anatin'ny fonao any tompo a teo tahaka ny davida jesosy a teo tahaka ny davida ako teo tahaka andreo mpanomponao zay nampianarinao tany amin'ny mangingin'andriamanitra fa tsy maintsy adikady amin'ny kariary fa tsy maintsy eo amin'ny miariary ny ampandresena eo tsy maintsy hika ny olona manao hoe velon'andriamanitra eo ny olona tsy maintsy hika aleloia hijery ny fandresenao fotsiny olona hijery ny fiakaran'ny fiainanao fotsiny olona dia teny manao hoe velon'andriamanitra aleloia jesosy malalo misaotra jesosy malalo toiza mivavaka foana ianao amin'izao fotoana izao toiza mivavaka foana ianao amin'izao fotoana izao mivavaha foana ianao amin'izao fotoana izao mivavaha foana ianao amin'izao fotoana izao dia ndao tsika hiteny fiainantsika tika raha lasa mivavaka efa tokony ho potika efa tokony ho tapitra fa raha eky hiteny manao hoe jesosy soa ihany fa teo ianao soa ihany fa teo ianao iara-totsika zany fehbohitra tompony fiainako taloha alleloia anao tsika anata zany zany tena atsika eny tokantrano any iara-iritsika manao hoe soa ihany fa teo ianao jesosy soa ihany fa raha tsy teo ianao jesosy misaotra zao ny fiainako alleloia fenoditra tompo fenoditra tompony fiainako manosako amokony zava-mora namarika nandavo ny hely ny fakapana ankehitriny soa ihany fanabotanao ankehitriny soa ihany efa be dia be tombo be dia ny diso tamin'ny lalako tsisy nanao maro tsika tena marina nanao erera foantsika tamin'izay fotoan'izay satria ny hery antany tsy nisy mpiteny mety lavitra ray aman-dreny ianao lavitra ray aman-dreny amin'ny mpanahy anao tsisy nanandranao tsisy nanorotoro ny tokony atao ankehitriny kosa tompo a soa ihany soa ihany soa ihany vanatsika rehetra iarana tamina soa ihany fa teo ianao soa ihany fa nisy anao soa ihany fa namotraoa fitiava tena fitaka fieremana fitoky sampy avinavina fianonana zany ange mahazo antsika reny mahatonga atsika tsy afaka androso ny manodidina toetra ty mamolongolona ankehitriny soa ihany vaovanao soa ihany vaovanao asanratony feoanao e soa ihany Fanisiana suya, suyane suya, fateuiana suya, Fanisiana suya, fatautaua, suyani nizerena, nitafunao infanatubakao. Mazap sa lalako nilalako matoky tsy mana aza maratsy ny anao manomboka evaroany satria ankehitriny soa ihany nafotanao soa ihany tatanao tsika rehetra fofa entananao soa ihany fa teo ianao soa ihany
lasa mimira miaraka aminay so ihany fa teo ianao jesosy a soia 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 fa teo ianao soia soia afaka maitsy vetra amin'izany ianao am'izao fotoana zao Jesosy Jesosy fa teo ianao androany tsika samy misy sotran'Andriamanitra am'izao fotoana zao androany tsika samy misy sotran'Andriamanitra am'izao fotoana zao na dia ny amin'ny teny aza lasana vavimalala fa androany misy zavatra mifarana eo amin'ny fiainantsika ora lasana vavimalala misy fafambaraka mifarana eo amin'ny fiainanao manomboka androany lasana vavimalala misy tondromolotra hifarana eo amin'ny fiainanao manomboka androany lasana vavimalala misy tondromolotra hifarana eo amin'ny fiainanao manomboka androany fa tonga ny fotoana bodin'Andriamanitra anao tsika rehetra zay tokantrano mivavahantsika mafy am'izao fotoana zao dia misy saonan'Andriamanitra ianao dia tena hoe tompo a ataovy tanteraka amiko zany manolora teny mihitsy amin'ny tenako Jesosy tiako mba hiantefany zany teny zany tiako mba ho tanteraka eo amin'ny fiainako zany teny zany lasana vavimalala any amin'ny akariary nampitsoin'Andriamanitra ny fandresenao eny akariary nampitsoin'Andriamanitra ny fisandratanao androany tsy maintsy mandresy lasana vavimalala tsy maintsy mandresy tsika lasana vavimalala tsy maintsy mandresy tsika tsy maintsy mandresy ianao fa zanak'Andriamanitra vo ositra ny andresy ianao vo ositra ianao mba andresy vo ositra ianao raha lasana vavimalala vo tokana andresy ianao niady lalovanao tsy sy ny teny misy fa resy ianao satria mbola tsy tapitra ny ady fa ny fiafarana io dia ianao tsy maintsy mandresy ataova zao ny tananao am'izao fotoana zao hiara-iran'izany izany tsika amarantsika fotoana androany dia nareo zay natokantrany hiara-ira aminay nareo anao hoe tsy maintsy mandresy a Jesosy a dia ataovy mihitsy ataova zao ny tananao ohatry le olona efa vonika andresy efa mandresy reny ataova zao ny tananao tsika rehetra tokantrano zao ataovy mihitsy sady iran'izantsika miteny tompo a tsy maintsy mandresy androany halleloia amen tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy ianao tsy maintsy mandresy halleloia tsika rehetra ny tokantrano na manaraka mivatana na manaraka tsy mivatana zay azao vidéo zao teneno any amin'ny toerana misy anao tsy maintsy mpandresy afa mpandresy halleloia dia mino ianao a aza mira fotsiny fa tena mino fa fa mpandresy ianao voasoratra mpandresy ianao tena mpandresy afao aminao tsy maintsy mandresy tena mpandresy afao aminao mininady manolonanao androany tsy maintsy mpandresy tenaranao manala fanadirana ve ianao tsy maintsy misoratra eny amin'ny afaka tenaranao ora lasana vavimalala tsy maintsy mivoaka mandresy tenaranao voasoratra any amin'ny anarana mpandresy saitsany daholo reo ady anaovanao reo fahavalo tsy maintsy fatrianao dia tsy fahavalo hitanao fa fandresenao men'Andriamanitra anao halleloia lasana vavimalala fahavalo mary efa natrehan'i Davida fa zao koa tsy zava natenen'i Davida raha nandresy tamin'ny liona nandresy tamin'ny bera andresy amin'ny Goliath ary tsy nijanona teo amin'ny Goliath ny fandresen'i Davida fa firenena ray manontolo niondrika teo anoloatra na Filistine na Jeposita na Amalekita zao fotsiny tsy maintsy mandresy ianao mety misy fotoana miakatra tendrombohitra tsy mikiraro ianao misy fotoana Davida mety baby ny fahavalo ny vady aman-janany fa tsy sy niteny zany fa resy Davida fa niverina niaraka tamin'ny baby reny eo ny baby zay lasany olona niaraka miverina tamina baby hafa halleloia halleloia aza maraiky resy zany ianao aza miteny zany hoe tsy vitako tsony ty aza miteny hoe hitsahatra tsy nitsony a fa raha Jehovah nomba anao tsisy atohatra anao halleluia tsy
mahay atao mamy feo anao rehetra mpandresy fao amina eo le tanana avokoa mihitsy ny tananao androany de teneny tsy maintsy mandesy zay e National. Fawamina, Simanjes, Tena Panjesa, Fawamina. Mana tenai no fandesena na Tanzania, mana tenai no fandesena na Tanzania. Kasi mira kasi fafuna foto min fandesena. Hallelujah. Mana tuera na fandesena kreniat. Ona piada na kais Traz misy pandesa fa tena anao efa oman'Andriamanitra na mpandesa izay zany mpandesa fa miandry anao tsy maintsy mandresy tena mpandresy ao fawamina tsika rehetra Alleluia. Na hery anao? Amen. Rehefa afatsika amin'izao fotoana izao isotran'Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany dia marina sotsika Jesosy misotranao zay. Misotra Jesosy satria no fahasoavanao dia tanteraka ny androany Jesosy tsisy miara-manenty zay androany. Na eny tokantrano rehetra rehetra. Na aiza le tany misy amin'ny olona tsy variavy zay mena zao fandaranao. Ivimbina fandreseny zay Jesosy. Ivimbina fandreseny zay. Raha niditra teny zay androany ohatry ny olona resy. Oh Jesosy fa mivoaka zay androany mivoaka amina mampandresy anay. Mivoaka mampandresy anay zay mivoaka. Mandresy avy amin'ny ady rehetra tsy ny karazana ady. Oh Jesosy fanjavaka fantatray fandresy zay ninina ady nanova ny olona. Na problema na tokantrano, problema na bola, problema ny patron isan-karazana. Oh Jesosy problema na fahasalamana fa tsy maintsy mandresy zay. Sotra Jesosy, sotra amin'izao fotoam-bavako zao. Arena ho anay izao fotoam-bavako. Arena ho anay ny fanatrianao. Sotra betsaka ny farany izao fotoana izao androany. Fanta fa mifarany izao fa fanatrianao sy ny fitahinao fiainay tsy mifarany. Ary fanta fa efa nisoranao ho mpandresy ny olona tsy fanayana. Sotra Jesosy. Sy rehetra vorainay teto androany Jesosy raha kofa namirahanao zany tsy ara intsony. Aza avianao ongota amin'ny devoly zany. Aza avianao ongota amin'ny devoly zany herin'ny raisinay teto zany. Oh Jesosy tsy misy eto olona hiara-maniry amin'ny tsy farifaty sy ny tsiro. Tsy misy eto ka mahery izy eto ka hokejainy tsiro na tahotra sy tebotebona izy miara eto. Fa zay voaray teto androany Jesosy tsy miala intsony mandraisay. Zay napetraka atao anatinay androany tsy miala intsony. Ny anaranay dia mpandresy ary tsy misy afaka nalaza intsony. Voninahitra teo aminao misaotra Jesosy eo. Amen. Makasika antsika rehetra zay nientana tokantrano tany dia mifarana amin'ny fotoana hiary sakafo zay hiary sotrosotro zay hiary faly fiaraha-misakafo ny mpandresy eto androany. Any tokantrano any koa ianao mifaly dia tehirizony tenin'Andriamanitra dia mandra-peona indray raha riva indray amin'ny vavaka fiembenana ho an'izay ato anaty gropy voninahitra teo an'Andriamanitra lery ihany. Amen.